Ry havana malala, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary ny fahasoavany sy ny famindram-pony kosa ho amintsika rehetra raha hanao izao fotoana fifampahirezana amin'ny alalan'ny soratra masina izao itsika. Androantsika dia hijery manokana miainga avy amin'ny mpitoriteny toko 7:10 ny amin'ny hoe fotoana fanararoatra. Mialohan'ny hamakitsika ny tenin'Andriamanitra, andao isika aloha hivavaka. Andriamanitra, Rainay any an-danitra, ankasitrahanay ianao ny amin'ny fitahiana rehetra izay efa nomenao anay, ary omenay voninahitra ianao ny amin'ny hatsaranao sy ny amin'ny herinao, ny amin'ny itiavanao anay, ny amin'ny ranao fo aminay, ka na dia efa nanao zavatra tsy tsara aza tamin'ny lasa, efa nanary fotoana fanararoatra marobe, dia mbola tianao izahay manomboka amin'ity androany ity mba hiova ka tsy ho izany intsony. Andriamanitra, ampio izahay mba ho zanaka mpankatoa, anaiky ho tezain'ny teninao ilay fitezana amin'ny fahamarinana. Tononona amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ravina malala, fitoriteny toko 7:10. Izay rehetra azon'ny tananao atao, dia ataovy amin'ny herinao. Fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainantsita izay alehanao. Misy andininy anankiray izay mifameno amin'izy io voalaza ao amin'ny Efesianina toko 5 teny andininy 17. Efesianina toko 5 ny andininy 17. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny, ary noho izany toko 9 azafady tompoko. Efesianina toko 5 andininy 9. Ka raraoty ny andro azo anaova-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao. Ny bokin'ny mpitoriteny dia milaza hoe izay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Dia ny Efesianina indray dia miteny amintsika hoe araroty ny fotoana fanararoatra, araroty izany. Ravina malala, misy teny anankiroa izay tokony ampatahotra, ampangovotra antsika, dia ny teny hoe tara loatra, tara loatra. Raha mba hoe tara fotsiny izy dia misy an'ilay fiteny ihany koa hoe aleo tara toy izay tsy misy. Tsy maninona na tara aza aloha fa dia zay mba tratra eo aloha, zay mba voavonjy aloha dia mba voavonjy. Efa tara, efa nisy zavatra tokony ho azo nefa tsy azo, fa dia izao aleo tara toy izay tsy misy. Fa ilay hoe tara loatra dia efa tsisy ninona azo atao intsony. Efa tara loatra, tsisy azo anorenana ny zavatra izay efa tsy vita intsony. Ry havako malala, inoko fa manomboka izao ianao, dia anao izay rehetra azon'ny tananao atao amin'ny herinao mba tsy ho tonga ilay hoe tara loatra. Efa tara loatra ka tsisy ninona azo atao intsony. Marobe ny fotoana fanararoatra izay sokafan'Andriamanitra eo amintsika. Noho ny fitahian'Andriamanitra, noho ny fitondran'Andriamanitra, dia mbola andreto izany tsika eto izao, tafaraka eto, afaka mandre izany tenin'Andriamanitra izany. Fa tsy fantatro na amin'ny ora fahafiry amin'ny andro ianao io no manaraka an'izao fandaharana izao. Fa nanomboka hatramin'ny ianao vao nifoha ka hatramin'izao dia marobe ireo fotoana fanararoatra sokafan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Dia inoko, iriko mba ho izany, hoe mba reny fotoana fanararoatra ireny dia mba samy noararotinao avokoa izy ireny. Mba samy notanterahanao avokoa ny zavatra rehetra izay tokony ho tanterahana tamin'iny fotoana iny, tamin'iny toe-javatra iny mihitsy,
ao anatin'io fotoana io misy toe-javatra fanararoatra ary dia mba ho tena nataonao anie izany. Satria nahoana? Satria ho avy ny fotoana tsy hijanona eo mandrakizay io toe-javatra fanararoatra io. Miazakazaka ny fotoana dia tsy ho hitanao intsony izany toe-javatra izany aoriana kely. Noho izany vao tonga ilay toe-javatra amin'ny fotoana isehoany, ilay toe-javatra fanararoatra, dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe ataovy amin'ny herinao. Zay rehetra azonao atao, tsy ho vitanao indray andro daholo ny zavatra rehetra, fanariako ohatra izany raha mba fantatro daholo hatramin'izao za mamaky azy zao, tonga dia mba fantatro daholo ny fahamarinana rehetra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy ho vitako izany. Tsy ho vitanao indray mandeha daholo ny zavatra rehetra. Fa zao hoe zay azonao atao dia tonga dia ataovy amin'ny herinao. Izany ny atao hoe fitantanana ny toe-javatra fanararoatra. Indray mandeha pastora anankiray no mitantara. Nisy zazavavy izay efa teo amin'ny fotoana fahalebiazany kanefa dia mbola mpitovo ihany. Efa manomboka efa zoky olona fa mbola mpitovo ihany. Tafiaraka tamin'ny pastora izy niaraka tamin'ny namana vitsivitsy indray mandeha. Dia io moa ilay hoe arakaraky ny haben'ny ao am-po no itenenan'ny vava. Tsy ariny intsony fa dia nitantarainy tamin'ny pastora sy ireo namany niaraka teo. Pastora, hitanao iny olona iny? Iny lehilahy iny? Hitanao iny? Iny no tokony ho vadiko raha ohatra ka nanaiky aho tamin'izany fotoana izany. Nampalahelo fa raha azonao tsara ilay tantara dia nisy fotoana izany io lehilahy io efa mba nangataka azy mba ho tokantranony. Nangataka azy mba ho vadiny. Fa izy tamin'izany tsy fantatro, tsy niraika ve? Na tsy niraharaha ve? Na tonga dia nandà fotsiny amin'izao ve? Satria manantena fa mbola hisy zavatra, mbola toe-javatra fanararoatra tsara kokoa noho izay. Inona ny zavatra niseho? Dia nijanona ho mpitovo izy na dia efa zoky olona aza. Dia rehefa nahita an'ilay lehilahy izy dia niteny tamin'ny pastora, pastora, azontsika tsara asary an-tsaina amin'izany ny fihetseham-po ao anatiny ao. Hitanao iny lehilahy iny? Ilay lehilahy amin'io efa lehibe, fa manana ny tokantranony, manana ny vady aman-janany, mety efa miaraka amin'ny zafiny aza. Hitanao iny lehilahy iny? Iny no tokony ho vadiko raha nanaiky aho. Tara loatra, efa tara loatra. Raha avako malala, omen'Andriamanitra antsika ny toe-javatra fanararoatra. Ka dia izao, rehefa misokatra eo anatrehanao ilay toe-javatra, dia aoka mba tsy ho tara loatra. Fa izay rehetra azon'ny tananao atao, dia ataovy amin'ny herinao. Misy fanambarana ao amin'ny Mpitoroteny toko 12, teny 2:1. Mpitoroteny toko 12, vakitsika ny 2:1. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro fahatanoranao, dia tsy mbola tonga ny andro mahory, ary tsy mbola miatra ny taona izay anaovanao hoe tsy sitrako izao. Dia tsy mbola tonga izany. Eto izany dia asaina manokana ny tanora eo amin'ny androm-pahatanorana, mba tena hifikitra amin'Andriamanitra, mba tena hanompo an'Andriamanitra, mba tena hanao ny fanompona an'Andriamanitra amin'ny heriny rehetra, hitia an'Andriamanitra amin'ny heriny rehetra, amin'ny fony rehetra, amin'ny sainy rehetra, amin'ny fanahiny rehetra. Dia tsy mbola tonga ny fotoana izay anaovanao hoe tsy sitrako izao. Dia tsy mbola tara loatra, dia tsy mbola tonga ny andro mahory, dia tsy mbola miatra ny fotoana izay anaovanao hoe tsy sitrako izao. Raha avako malala,
ny fotoana ahafahantsika manompo an'Andriamanitra dia fotoana fanararoatra. Ny fiainanao rehetra dia fotoana fanararoatra. Efesianina 5:5-12 Araraoty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ka ny fotoana fanararoatra dia na ampiasaina na ariana, dia very any mandrakizay. Ny fotoana fanararoatra rehetra miseho eto anatrehako amin'ny andro lalovako izao dia na ampiasaiko na avelako ho very fotsiny ihany. Tenitsika teo hoe hatramin'ny foazanao tamin'ny maraina ka hatramin'izao ora anarahanao an'izao fandarana izao, dia efa be dia be ny fotoana fanararoatra izay efa niseho teo anoloanao. Firy, inona avy tamin'ireny no nampiasainao, ary firy tamin'ireny kosa no narianao, navelanao ho very. Hitahy anao anie Andriamanitra mba hanararoatra ny andro azo anaovan-tsoa. Ka izao izay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao, satria raha vao tsy ampiasainao iny fotoana fanararoatra iny dia ho very izany. Izao koa ny voalaza ao amin'ny mpitoriteny ihany, mpitoriteny 2:12-2:15. Ay ny maharoa amintsika izay efa mifanerasera amin'ny soratra masina izy io. Mpitoriteny 2:12-15 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mifaliry zatovy dia ny mbola tanora ianao, ary aoka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fahatanoranao, ka mandehana amin'izay sitraky ny fonao sy izay jereny masonao, nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetra izany. Izay rehetra miseho fotoana fanararoatra rehetra tonga eo anoloanao dia tena tonga dia ataovy amin'ny mpifaliana, mifalia. Ny tanora moa matetika no manana lalana izay mivoana amin'izay nisoritan'Andriamanitra, tsy ao anatin'ilay hevitra heveran'Andriamanitra azy tamin'ny Andriamanitra namorona azy. Matetika no andehanan'ny tanora. Andriamanitra rehefa avy namorona dia nanafatra azy hoe mandehana, za manana hevitra heverako anareo, dia ilay hevitra tonga fiadanana sy hananana fanantenana any amin'ny farany. Tsy manaraka an'iny ny ankamaroan'ny olona, ary eo amin'ny fotoam-pahatanorana izy matetika no miala amin'iny lalana iny. Dia hoy ny soratra masina hoe dia ny mbola tanora ianao, dia izao no izy izay jeren'ny masonao, izay sitraky ny fonao, ataovy ilay izy fa fantaro tsara fa mbola ho tsaraina ianao. Noho izany zany dia fidio tsara iza ilay tsara indrindra, kanefa mila hararotina satria ao anatin'ilay toe-javatra sy fotoana fanararoatra. Dieny mbola tanora ianao. Za zao ry havako malala, za manoloana anareo zao, efa hitanareo amin'izao fa efa ao amin'ny sokajy ny taona, efa atao hoe efa zoky ny betsaka ny zavatra efa tsy vitako intsony. Na dia faniriako miredareda aza ny ianao an'izany dia tsy vitako intsony izany. Tsy mitovy amin'ny tamin'ny fotoana ny fahatanorana. Ka dia izao no izy, dia ny mbola tanora dia aoka mba ho hararotina ny fotoana fanararoatra rehetra. Mifaliry zatovy dia ny mbola tanora ianao. Dia hoy izy hoe ahoana ary izany ny alalako izay tena tokony ataoko. Ry ohatra ny mahafaly, mahasoavy iny sa tsy mahasoa, ary ry izany koa ohatra ny tena mbola tsara, mandehana amin'izay sitraky ny fonao, ohatra ny sitraky ny fo kokoa ny andehany. Iry ihany koa mandehana amin'izay jereny masonao. Ahoana ny alalako hoe tsy ho zavatra ratsy hanimba, hanapotika ny fiainako sy ny ho anjarako mandrakizay iny. Raha avako malala, izany indrindra no ilantsika ny fiarahana amin'Andriamanitra. Izany no ilantsika ny fitarihan'Andriamanitra. Fa ny fitarihan'Andriamanitra ihany koa dia io no tena toe-javatra fanararoatra faratampony. Mitarika anao Andriamanitra, arao ny fitarihany. Fa fotoana fanararoatra io. Ho avy ny andro tsy hahafahanao manaraka an'izany intsony rehefa
tsy eo tsony zany fitarihan'Andriamanitra zany na rehefa mikatona ny androm-pahasoavana ho anao. Zao no voalaza amin'ny Romanina toko 9 ny andininy 17. Romanina toko 9 ny andininy 17. Fa izay tariny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Tianao hiaina amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, maneke ho tariny fanahin'Andriamanitra. Fa tsisy toe-javatra fanararoatra ambony noho izany. Meteza anaiky ny tari-dalana izay omeny ny fanahin'Andriamanitra. Ianao zao raha manaraka an'izao fandaharana izao dia miredareda any am-ponao any, te handeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra, fanahin'Andriamanitra miteny aminao zay. Fa mbola be dia be ny fitarihan-dalana izay ho ataony ny fanahin'Andriamanitra aminao. Fanahin'Andriamanitra dia mitari-dalana anao amin'ny alalan'ny soratra masina, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Izany no mahatonga azy hoe jiro sy fanilo ny tenin'Andriamanitra. Izany no mahatonga ny soratra nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Ka rehefa miteny aminao ny soratra masina dia arao zany, arao ilay izy. Maneke ho ahitsy ny tenin'Andriamanitra, maneke ho ahitsy ny soratra masina. Fa fotoana fanararoatra zany. Hitahy ianao anie Andriamanitra mba ho isan'ireo izay mahay manararoatra ny toe-javatra fanararoatra, ny fotoana fanararoatra. Ka dia ireo andro sisa izay mbola iainanao, mbola andro maro, angamba mety mbola ho amam-bola na aman-taona mihitsy, ora maro, minitra maro, segondra maro, mba ho fotoana ahaizanao manararoatra ny fotoana fanararoatra avokoa anie izany rehetra izany. Ndao hoentsika mibavaka izany. Andriamanitra Rainay any an-danitra, sotranao izahay noho ny teninao, ankasitrahanay indrindra ianao Andriamanitra, satria ianao dia tsy mitsahatra miantso anay, tsy mitsahatra ny mitaona anay mba hitondra amin'ny fiainanay amin'ny fomba ankasitrahanao. Dia ampio izahay Andriamanitra, ampio izahay mba tena hanana fo tsotra, mba tena hitady anao amin'ny fonay rehetra, satria ny teny fikasanao dia manao hoe hitady ahy ianareo, ho hitanareo arak-tsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Ampio izahay Andriamanitra mba ny fotoana sy ny toe-javatra fanararoatra rehetra izay mbola hiseho amin'ny fiainanay dia ho atrehanay amin'ny fomba ankasitranao araka ny tari-dalana hoe izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Matoky Andriamanitra fa mamela ny tsy famendrena efa vitanay tamin'ny lasa ianao, tsy nahaizanay nanararoatra ny toe-javatra fanararoatra rehetra. Matoky Andriamanitra fa hijery anay ianao, hanampy anay ny amin'ny fanirianay te hanaraka anao, satria ny fotoritory sy mangorakoraka dia tsy mba ataonao tsinitsiny. Tinoinay, angatahnay amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen.